Namoaka ny tatitra vonjimaiky araka ny tetika Sabarosi izay fitaovam-pandrefesana ny fanatontosana ireo fampanantenana nataon'ny filohan'ny repoblika nandritra ny fampielezan-kevitra ny fiarahamonim-pirenena Ivorary Androany Zoma tsy dia tsara loatra ny naoty nomen'ireo nanaovana fanadihadiana amin'ny ankapobeny saingy nisy kosa nefa ny sehatra sivily rano izay nazahoana naoty tsaratsara kokoa. Anisan'izany ny sehatry ny fanatanjahantena ny ady amin'ny valanaretina COVID-19 izay nampidirin'ny mpanao fanadihadiana ho isan'ny sehatra sahana nanaovana diadina ary sehatry ny fanabeazany ny 12 isanjato ny asa nampanantenana ihany no tena vita hoy ny vokatry ny fanadiadiana natao tamin'ny olona arivo ary ny 40 isanjato ny asa no mbola tsy tanteraka. Namaly ny fangatahana fionana avy amin'ny vondrona Europeana i Madagasikara noraisiny ministry ny fiarovam-pireneny ny Jeneraly Rakotonirina Léon Richard Androany Zoma ny masoivony ny vondrona Europeana Giovanni Di Girolamo misokatra amin'ny firenena rehetra nanao fifanarahanm-piarahamiasa aminy Madagasikara hoy ny ministra nandritra ny fionana no niresahana manokana ny fiarahamiasa sy ny fifanakalozana ara-miaramila amin'ny firenena hafa ka nitondrana fanazavana mikasika ny fifanarahanm-piarahamiasa ny Madagasikara amin'ny firenena Rosiana efa nanainga ny fitondram-panjakana malagasy moa ny vondrona Europeana anameloka an'ny Rosia fa nanamafy kosa ny Jeneraly Rakotonirina Léon Richard ho malalaka misy fa tsy miandanina amin'iza na amin'iza i Madagasikara tsy tokony ho tafiditra eto Madagasikara mihitsy ny ady misy eo amin'ny Rosia sy Ukraine araka ny nambarany. Olona 5 nihinana zava-maniry misy poizina no maty ny fanampoizinana ara-tsakafo tany amin'ny distrikan'ny Manakara. Araka ny fanazavan'ny talem-pahatry ny fahasalamam-bahoaka dia fianakaviana iray izy ireo ka ankizy ny 3 amin'ireo ary mipetraka ao amin'ny kominy Ambalafero. Nihinana veoveo izay karazana oviala fahita any amin'ny faritra atsimo atsinanan'ny Nosy ary tsy fihinana mihitsy hoy ny fananjavan'ny talem-pahatry ny fahasalamam-bahoaka. Nanamafy izy moa fa noho ny tsy fahitan'ireo fianakaviana ireo sakafo no nahatonga azy nahandro ny sy nihinana ity zava-maniry ity ka tonga hatramin'ny fahafatesana.